Salame! Eto amin'ny fahaiza-miaina mikasika ny tambazotra sosialy. Ohatra sy nahoana izany hoe fahaiza-miaina tambazotra sosialy izay. Amin'izao tsika efa maro be mihitsy ny olona mampiasa izany hoe tambazotra izany. Ao ohatra ny Facebook, Instagram, be dia be koa ny tanora manao TikTok. Dia matetika isika miafina satria ao ambadika ny finday ao dia mieritreritra hoe manana alalantsika hana ratsy, hana fotoana ny hafa. Be dia be! Hitantsika amin'ny Facebook ao angamba izay. Tsy lava be amin'izay resaka izay fa izao amin'ny anitsika ato amin'ny fahaiza-miaina dia ahafantatra hoe inona avy ireo fahaiza-miaina mikasika an'izay zavatra izay fotsiny tsara fantatra sy arahantsika. Dahara! Ataovitsika avy hatrany amin'ny fiarabany. Mety mihevitrintsika hoe fa ahoana ary izany hoe fahaiza-miaina fiarabany izany. Efa niresahantsika izay tao anatin'ny savoir vivre tany aloha be tany. Afaka miverina mijery an'izay aloha tsika raha ohatra ka hoe tsy naraka an'izay. Na eny amin'ny tambazotra sosialy ary dia tsara arahanao izay lalàna amin'ny fiarabany izay. Matetika manko rehefa misy artiste na inao olon-tsotra ary mandefa an'izay manao poste kely amin'ny Facebook ao dia tsy maintsy foana ianao mandeha ho azy. Miaraba, salame, ohatra, dia miteny izay tokony teneninao dia tsy amin'ny farany ianao mety miteny hoe mirary tontolo andro mahafinaritra na hoe mirary soa na hoe izay fa veloma na hoe soafa mandry raha toa ka hoe alina nandefa an'ilay poste ianao mandeha ho azy izany. Fa reny zavatra kely reny dia misy dikany be satria fahaiza-miaina. Reny no tena tokony ataonao izany. Fa tsy amin'ireny poste reny fotsiny fa na any amin'ny hafatra miafina ary andefa hafatra miafina ianao izany tahaka izao. Dia tsy tonga dia manao ohatr'izao. Izany hoe hitanao amin'izao hoe tonga dia miteny ianao hoe milanao raha-pitsy afaka ve ianao. Tsy fahaiza-miaina tonga dia manao an'izany. Fa voalohany dia miaraba ianao aloha salama na hoe bonjour izay tianao. Dia miteny amin'izay ilay tokony tianao ataon'ilay olona dia izay ianao vao manao hoe azafady indrindra na hoe misaotra na hoe izany hoe mila an'izay zavatra izay izany ohatra ny tahaka an'ilay poste teo ihany satria izay ny fahaiza-miaina reto NANI?お前はもう死んでいる。Messenger moa reny resaka reny izay ny voalohany. Fa anaty Messenger ihany tsika aloha rehefa matetika tsika rehefa mila an'ilay olona iny dia somary tsy akiandriandry izany ohatry ny tsy hainao izany miandry ohatry ny ela be ilay olona mamaly ary rehefa ilay tena ilainao ilay olona dia tena ela be izy mamaly. Reto dia avy eo ianao mandefa tahaka izao. Tsy haiko raha azonao mahasorena be nge maraireny ny olona manana ny ataony ihany koa izany hoe manana ny asany tsy voatery hoe ohatranao mety hoe eo amin'ny Facebook eo foana izy izany hoe mila mahay miandry ianao dia fahaiza-miaina koa izay hoe fahaizanao miandry izay dia mila mianatra an'izay raha toa ka hoe olona ilay tsy tia miandriandry izay ianao surtout ao amin'ny Messenger ao. Ny fandefasana vaovao. Matetika manko rehefa misy olona ataontsika hoe voadom-pahoriana izay dia matetika na tsy fianakavian'ilay olona raha dia mizara an'izany ao amin'ny tambazotra ao. Tena tsy fahaiza-miaina izany satria ny fianakaviana sy ny olona akaiky azy indrindra no tokony mizara an'izay hoe mety hoe misy falasan'izao olo izao ka zao. Dia ilay fianakaviana sy olona akaiky azy no tokony manao an'izay fa tsy hoe ianao izay tsy namany sady tsy akaiky azy no mandeha mizara ny saron'ny olo io izay midao sy ny fahafatesany. Dia izay reto fahaiza-miaina tsara indrindra izany hoe fery tsara izany io tambazotra sosialy io amin'ny resaka fampitam-baovao sy indrindra moa izany ny resaka fahafatesana toy izany. Aleo mitandrina hatrany. Fandefasana sary tsy nahazonao alalana. Tandremo tsy fahaiza-miaina ny fandefasanao sary namanao izany hoe tsy nahazonao alalana. Raisiko ohatra fotsiny ohatra nandeha fety ianareo dia ianao
zany le tia makamaka sary reny dia alainao sary daholo ny olona tamin'ilay fety dia avy eo alefanao tsotro zao amin'ny comptenao amin'ny Facebook ao. Avy eo misy namanao mahita an'ilay sary dia hoe eve izao tany eve izao tany efa izy amin'ny tenanao fa hoe io olona io tiany hoe ho fantatry olona rehetra hoe nandeha fety izy. Zay ilay izy mila mahay mifanaja ianao zany hoe mila resahanao foana aloha mialoha ny olona izay misy nitarehana anatin'ny sarinao hoe afaka avoaka ve ohatra ny sariny mety tsy hoe tsy tiany ho hitan'ny olona ilay izy. Izay ny fahaiza-miaina tsara indrindra fa raha toa ka hoe sarinao rehetra tsy manina mihitsy alefa daholo sarinao rehetrarehetra tsy manina mihitsy fa ny fahalalam-pomba zany dia izay tsy mahazo mandefandefa tarehan'ny olona mihitsy ianao raha tsy nahazo ahalalana taminy ao amin'ny tambazotra sosialy ao. Ny fahaiza-miaina rehefa misaraka aminao iny ny olo tianao. Matetika rehefa hisaraka aminao ny olona dia ao amin'ny tambazotra ao izy miafina zany hoe andefasany ohatr'izao ianao. Tsy fahaiza-miaina nefa ny manao an'izany. Rehefa hikaotanao izy dia mihaona aminao izy dia ataony daholo izay rehetrarehetra ao. Fa rehefa hisaraka aminao izy dia andefasany sy mesy ianao dia izay dia vita. Basta. Tsy fahaiza-miaina manao an'izany. Ny olona manao an'izany no ataoko hoe akolena satria ahoana koa moa zany ianao zany rehefa hikaotan'ilay olona dia mihaona aminy manao rehetrarehetra miresaka amin'ny hafatra miafina tsy mijanona mihitsy dia rehefa hisaraka aminy ianao dia tonga dia sy mesy anankiray dia vita. Ny fahaiza-miaina tsara indrindra dia mihaona amin'ilay olona mihitsy ianao ampanajana miresaka amin'ny tsara ianao dia manazava eo dia afaka misaraka ampilaminana tsara ireo. Fa tsy mety ilay hoe mandefa hafatra miafina. Izay ny fahaiza-miaina. Mitohy ihany isika. Efa nijery ve ianao ilay fahaiza-miaina miaraka amin'ny namana iny izay efa nalefako teto ihany koa ny savoir vivre avec ses amis. Ao amin'ny page 8000 raha tsy natrika tsy naraka an'izay ianao dia andanandray aloha arao kely. Ireto avy anisan'ny tokony adianao ihany koa ankoatran'ilay hoe lalana ny feno sary teo. Dia rehefa andefa ny sarinao ianao miaraka amin'ny namanao ihany koa dia ankoatran'ny hoe mangataka ahalalana avy aminy dia jereo ihany koa hoe mety amin'ilay olona ve ny pôzipôziny sy ny tarehany tao anatin'ilay sary. Izany hoe raha tanatrika hoe tsy tiany izany ny pôziny dia afaka miteny tsara mihitsy hoe tsy tiako ny pôziko fa aza avoaka ny sary dia tsy avoakanao zany satria tsy nahazo alalana ianao izay fotoana izay. Fa raha tanatrika miteny hoe tsy maninona alefa hoe dia tsy maninona indray raha ohatra zany ilay sary dia tsy mety satria tsy tiany ilay izy. Kandre amin'izay anisany ao anatin'ny fahaiza-miaina mikasika ny tambazotra sosialy daholo izay rehetra izay. Ianao ihany koa mila mahay maneho ny hevitrao ampanajana. Izany hoe fahaiza-miaina tsara indrindra dia rehefa ao anaty Facebook ao manko isika matetika be ady-hevitra be dia lasa misy adiady matetika. Eo ihany koa ny olona lasa manoba, miteny ratsy, manaratsy, manafitohina. Dia ny fahaiza-miaina dia tsy manao an'izany. Ianao zany mila mijanona hoe amin'ny maha-olombelonanao tadio fa ambadiky ny finday izay mamaky olona mamaky ny zavatra lazainao io dia olona mana-po, olona mana-tsaina, olona mana-fanahy zany hoe olona ohatranao zany io olona miaina io dia mba eritrerety kely hoe ohatrana ahoana no mety hoe hiainana zany hoe aratsian'ny olona be dia be manaratsy anazy ao anatina tambazotra anankiray izany. Tena ratsy be izany. Dia ianao ihany koa raha manao ny hevitrao dia aza zany aza manao fiteny hafahafa miaraka amin'ny fanafoezan-tena be dia be sy ohatr'izany satria marobe ny mety hamaky ny hevitrao ao dia ny fahaiza-miaina tsara indrindra dia resaka tsara ianao zany hoe manao fahaiza-teny tsara normal tsara ianao ary ampanajana tsara. Zay reto izay ny fahaiza-miaina. Hitantsika teo fa mivoatra tokoa ny fiainana zany hoe mivoatra ihany koa ny resaka ara teknôlôjia rehetrarehetra, eo ihany koa ny tambazotra sosialy, finday fa
asakasatsika ihany hoe anaraka an'izay fivoaran'izay fetsika sa hoe ahoana zany hoe ny tsara dia miara-mandroso dia mba ahafahantsika miara-mandroso dia tadio foana fa mibadika n'io findainanao io dia misy olona manana fo manana saina manana fanahy manana fahalemenany ihany koa dia tsy dia tsara loatra ny mandeha mana fotoana ny hafa dia aja ao hatrany be dia be reny fa raha misy fahaiza-miana koatr'izay mety hoe tsy voateniko teto nefa nozy ianao ilaina be ihany koa dia alefatsy ao amin'ny commentaire ao daholo dia ao tsika mifampiresaka zay ary